Dia ankafaliana no entina miaravatsika rehetra izay mpanaraka ity fandaharana atao amin'ny page Facebook ny Afafy FET Foibe Nasionaly ity. Ifampizara amintsika eto indray ary ny fiainan'ny Afafy FET any amin'izy ireo ny avy any amin'ny diocèse n'Ambositra. Koa dia ankafaliana ihany koa no andraisantsika an'zareo avy any Ambositra amin'izay fifampizarana atao amin'izy ireo izay. Antenaina fa ireo rehetra efa nandalo teto dia nandratovatsika fahasoavana, nandratotsika ihany koa traikefa isan-karazany ary ity androany ity ary amin'izao fotoana izao dia zareo avy any Ambositra no ifampizara amintsika indray ny fiainan'izy ireo ka dia mankasitrahana sahady ianareo avy any Ambositra any amin'izao fifampizarana izao ary dia anentanana antsika rehetra ary mba handray amin'izay fifampizarana izay. Afafy FET! Afafy FET! Dia indreto ary izahay avy ato amin'ny diocèse n'Ambositra ny Afafy FET izay soloany reto vitsivitsy reto tena misy EK, misy VK ary misy ny Iraky Kristy sy ny Zandriny Kristy. Dia ifampizara eto isika manakavy ampahafantatra mahakasika ny fiaim-piainan'ny Afafy FET ato anatin'ny diocèse n'Ambositra. Rahantsika anatin'izao fandarana izao ary voalohany indrindra mahakasika ny fampahafantarana ankapobeny mahakasika ny diocèse Ambositra ho an'ny Afafy FET izany ary hoe zatsika ho fantarina ihany koa anatin'izao fandarana izao ireo hetsika fampiroboroboana maro samihafa anivon'ny FET eto anivon'ny diocèse Ambositra ary hoe tsika marana izany fandarana izany dia ho fantaritsika hoe inona ny olana sedrain'ny Afafy FET eto anivon'ny diocèse n'Ambositra ary ihany koa ireo viana izay izana ho tratrarina mandritra n'izao taona fikatrohana izao. Tonga eo amin'ny fampahafantarana ankapobeny momba ny Afafy FET aty amin'ny diocèse n'Ambositra atsika dia mahakasika an'izay indrindra atao anaty diocèse n'Ambositra dia misy faritra anakefatra izany hoe ny doyenné avaratra, ny andrefana, ny atsinanana ary ny afovoany. Ao anatin'izay doyenné avaratra izay dia misy paroisy anankiroa dia district anank'enina. Ny doyenné andrefana dia ahitana district sivy, ny ato amin'ny doyenné afovoany dia ahitana district anankiray sy paroisy anankiroa. Ny agny amin'ny doyenné atsinanana dia ahitana district sivy. Ny totalin'izay district izay ato anatin'ny diocèse dia district 320 ary paroisy anakefatra. Isaky ny district moa ato anatin'ny diocèse dia saika ahitana Afafy FET daholo fa église fototra vitsivitsy ato anatin'ny diocèse no tsy misy. Ny antony moa dia noho tsy fisian'ny mpanabe. Raha ny isa atao ny totanisa ato anatin'ny diocèse dia eo ho amin'ny ray aligna mahery eo ny tamin'herintaona. Talohan'ny taona 1960 efa nisy ny FET teto anivon'ny diocèse fa rehefa taty afara dia tamin'ny taona 1970 dia niorina teto anivon'ny diocèse ofisialy ny Afafy FET. Tao anatin'ny fitantanana ny fikambanana masina zay moa
tato anatin'ny diocèse de nisy ny aumônier fa ny mitantana azy voalohany de Razafy Mandimby Joseph Denis zay antsoina hoe baba, de niara-dalana tamin'ny tao i père Rakotoniaina André Fidèle zay aumônier manaraka azy teo. Tao anatin'izay de nandeha ihany fitantanana de i mon père raha maro sandratana Vincent Mamy zay niara-dalana tamin'ny père Radalo. Izy ireo moa no nandimby amin'ny fitantanana ny FT diocèse rehefa maty i baba frère Denis. De ny taona tamin'ny 17 sy 20 ka hatramin'ny 24 no nitantanan'izy ireo. Nandimby an'izay i mon père Ndriamahefa Thierry Breno de amin'izao fotoana izao moa ny mon père mpitantana ny FT diocèse zay miara mitantanao ny aumônier ankehitriny dia Rakotomahenina Jean Claude. Ny congrès natao teto anivon'ny diocèse voalohany rehefa ny teto ny FT dia natao tagny Fandrina tagny Milamaina tamin'ny taona 720 tagny hoagny tagny teo eo amin'ny 700 mahery eo. De izay mahakasika ny FT ankapobeny eto anivon'ny diocèse na Bositra. Maro ireo hetsika fanao ny FT ato amin'ny diocèse fa anisan'izany koa ny fanaovana zakabe iombonan'ny mpikambana fafy FT rehetra manerana ny diocèse isaky ny 3 taona, fanaovana la retraite ho an'ny mpanabe isaky ny diocèse ka mandeha avokoa ny mpanabe isaky ny église fototra ka atao isaky matetika isaky ny volana janoary. Fiofanan'ny mpanabe rehetra izay atao isaky ny ascension. Ankalazainy isaky ny sakramenta masina ny andron'ny FT maneran-tany ka ahodiny isaky ny doyenné na hoe ny vondrona ny fomba fankalazana ka ny district ao anatin'ny doyenné na ny vondrona mandray no mandamina ny toerana anaovana ny fankalazana. Manaraka izany afaka mandeha avokoa ny district rehetra eto amin'ny diocèse fa nivon'ny fankalazana no atao amin'ny district zay mandray ary samy mankalaza ihany koa nefa izay district tsy afaka mandeha mamonjy any amin'ny toerana anaovana ny fankalazana. Fanohanana ataon'ny district ao an'ny diocèse mandray anjara fanohanana ny diocèse amin'ny district tsirairay mba ho fandraisana anjara amin'ny fanampiana sy fampiroboroboana ny fikambanana mahakasika ny famangiana atao isaky ny district na paroasy, fampitaovana sy fampiroboroboana ny fikambanana. FT hatrany ny olana ato amin'ny diocèse miovaova ny mpanabe isaky ny église fototra ary tena tsy ampy azy be ireo ankizy sy matotra ao amin'ny fikambanana fa manao ramaso-banga sy manara-tsetroka fotsiny azy raindray. Be ireo ankizy miraitapo no samy te handeha mizaika nefa tsy voalohan'ny vatsy satria raha mandeha avokoa izy ireo dia tsy araka ny ray aman-dreny. Tsy ampy ny fitaovam-pitaterana raha mba hanao fisidiana ny district indrindra moa ny fiara na moto dia tsy isy izany dia hanika manary sarotra izany. Manaraka izay dia manampitrotraka ihany koa ny ara-tsin-dalana moa ao anatin'izay ihany koa. Dia ny vinavina napetraka ato amin'ny diocèse dia ezahana ny amerenana indray ny zakabe iombonana isaky ny 3 taona izay tokony nisy moa izany tamin'ny taona lasa teo nefa tsy misy izany. Toy izany ihany koa ny congrès fatao isaky ny 2 taona ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Dia ezahana ny hanao fiofanana ho an'ireo mpanabe isaky ny district satria mba ilaina hanampy an'izy ireo amin'ny fanabeazana ny ankizy.
karisitia Adaro afafizaye Adaro efetezaye Miyangi ni vada kesenye zakanjangari Myumbu na minyo karisitia Makasitraka antsika mianakavy nanaraka ny fandaharana ty amin'ny afafy FET diocèse n'Ambositra dia mametraka ny mandra-pioana homba amin'ny fiadanan'i Kristy tsika tsirairay avy dia makasitraka makatelina tamin'ny rehetrarehetra dia Jesoa Kristy izay modely alaintsika FET tahakany homba sy andavirary ny fiainantsika hatrany dia mametraka mandra-pioana indray afo dia Miyangi ni vada kesenye zakanjangari Myumbu na minyo karisitia Myumbu na minyo karisitia Myumbu na minyo karisitia Myumbu na minyo karisitia Eto am-pamaranana ary dia tsy hainy tsy hisaotra any zareo avy any Ambositra tamin'izay fifampizarana nataon'izy ireo antsika izay. Antenaina fa samy nandray izay tandrify azy avy tsika rehetra. Ny anisan'ny fiainana ataon'ny afafy FET moa ny hoe mifampizary, mivelona mandray, mivelona mizaraka dia izay fiainana ahifanahan'ny afafy FET izay no mifampizaran'izy ireo teo tany amin'ny diocèse misy azy. Manaraka an'izay dia isika moa amin'ity taona ity dia ao anatin'ilay ataontsika hoe taona Ignatianina, izany hoe ankalazantsika ny faha-dimanjato taona ny beban'ny Masindahy Niasy. Ary fantatsika tsara fa ny fikambanantsika dia miaina tanteraka ny aim-panahy ny ivana avy amin'ny Masindahy Niasy izay mifototra indrindra amin'ny fampiasam-panahy ary avy amin'ny fampiasam-panahy ihany koa no nandraisantsika ilay hoe lalan'ny fo. Ka hisy ny fifampizarana ary mitsaikefa miainan'ireo tanora vitsivitsy sy rehetra izay hoe aim-panahy ny Masindahy Niasy izay. Anentanana antsika rehetra izy io amin'ny fahasivy volana Aprily ho avy izao ny maraina volotolo manomboka amin'ny fitoran'ny sasany ary ny afara amin'ny sorona masina amin'ny tatavovonana. Ny toerana dia ao amin'ny kôlejy Masina Misely Amparibe eto Antananarivo moa izany mazava ho azy. Ka anentanana antsika rehetra tanora indrindra amin'io fotoana io satria natokana ho antsika tanora indrindra izany. Ny lohahevitra raha teo dia hoe mahakasika indrindra ny tenantsika tanora hoe ahoana iainana no andraisan'ny tanora ny aim-panahy Masindahy Niasy amin'izao vaninandro inona azon'ny tanora iaraisina na iainana avy ao amin'ny fampiasam-panahy Masindahy Niasy amin'izao vaninandro ankehitriny izao. Tena manampy antsika io iaina ny
teny panevatsika amin'ny fotoana ity izay iarahana ny fianakavian'ny asiana maneran-tany hoe mahita ny zavatra rehetra miavao amin'ny Kristy. Fa dia manentana antsika tanora ary indrindra ho an'ny beka sy ny eka manafafy ihany koa aza ny tonga maro amin'ny fotoana io. Mankasitraka samia ho tahian'Andriamanitra hoe lavelao fotsika ny Jesosy mandrakizay. Fantatra fanao Jesosy